Eny ary ny akanjo. Nafinaritra ilay ataon'ny kalaforonao ho an'ity voambolana trany amin'ny velomina ity. Inona moa izany no nahatonga ilay aingam-panahinao tamin'izy io? Ny nahatonga ilay aingam-panahy zany dia tao anatin'ity hetsika izay hoe voambolana trany amin'ny velomina ity hoe mampiasa ireo teny izay naroson'ireo mpanaraka ny hava-tseho-pema Frantsa tao amin'ny Facebook izay voafidy anisan'ny teny tranainy ka ho velomina indray. Dia izay no nanosika azy zany hoe hanoratra ity tononkany ity. Dia arabaina aloha ianareo izay nanao toy an'ny kanto nahita hevitra tsara dia tsara nampiaraka an'ilay teny ambonin'izany ao anaty lahatsoratra na fehezanteny toy izao nataony izao. Tena hitako hoe manan-danja ilay hevitra tiana ampitaina. Ohatra izao ny teny antara. Inona izao izany antara? Amin'ny teny hoe antara dia entina ilazana hoe atsika Farilalina be. farilalina be amin'ny lalina indrindra. Nara, ohatra izao ny nara fa alefantsika araka ny A, B, D, E, F araka izany fa ho hitantsika ao aoriana ny hafa. Hitako ato koa ohatra ehina hoy ianao no ehy ny mpanenenana ehina izany hoe fehezina tery voatery izany. Voatery ny fanenenana zany le fo satria eto zany dia fo malemy mitomany ilay fo dia ny hoe mpanenenana satria nitereny ny fanenenana izy dia mitomany. Dia hita koa zany hoe takelaka. Takelaka zany hoe io koa ny teny malagasy tena ilazana ny hoe kahie zany na tsisy mampiasa boky sy kahie intsony zany